teny fiainana. aoko tonga amiko ny famindramponao Jehovah dia ny famonjenao araka ny teninao. Amen. Salamo 7:10 ny andiny ny varaiky 70. Ry havana malala ao amin'ny tompo izay miaina sao teny fiainana maraina zao. Tsisy fiadanana ny fiainanao, tsisy fifaliana ny fiainanao raha ivela ny famindrampon'Andriamanitra. Tajodio androany mila ny famindrampon'Andriamanitra isan'andro isika. Izao izay mitory teny aminao eto, ianao izay mandre tenin'Andriamanitra eto, ilainao ny famindrampon'Andriamanitra. Raha tsy mamindra fo amintsika Andriamanitra dia fantatrao ngamba ny efaranao. Raha mijery ny zava-pitanao omaly, ny fakomaly, ny fahotana rehetra ny ainanao ianao, dia hoy ianao hoe any amin'ny elo ny toerana mendrika. Fa androany dia ampahafantarina anao fa mila mivavaka ao, mila mivavaka ianao, satria fampatsiahivana antsika ny tokony hivavahantsika ao amin'Andriamanitra, ny tenin'Andriamanitra izay mifandimby teto amin'nandalo tamin'ity fotoana ity. Mila mivavaka sy mitalao famindrampo amin'Andriamanitra isan'andro ianao ry havana. Fa raha alan'Andriamanitra aminao ny famindrampon'Andriamanitra dia helo afo fiainanao io na dia mbola eto an-tany aza. Ilainao famonjen'Andriamanitra. Efa napana tena famonjena tamin'ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra, ary napana tena famonjena tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy ary nitanterahany izany. Fa ilaiko sy ilainao foana ny mbola mangataka an'izany isan'andro, satria tian'Andriamanitra ho tsaroko sy ho tsaroanao. Fa raha tsy mamonjy antsika Andriamanitra dia mijaly ny fiainantsika ry havana. Androany ary mivavaha amin'Andriamanitra, mangatafo famindrampo amin'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ilainao ny famindrampo, ilainao ny fitiavan'Andriamanitra. Tajodio fa te hamonjy anao nge Andriamanitra, te hamonjy anao nge Jesosy Kristy Tompo. Fa ianao no mety tsy mangataka amin'ny famindrampony. Aza mahatoky tena, aza mitoky amin'ny vola mikarena eo am-pelantananao, fa nary zaka osy ary dia nandao an'izany vola mikarena izany fa nalaon'i Jesosy Kristy Tompo. Ry Matio aza nandao ny vola mikarena fa nalaon'i Jesosy Kristy Tompo. Dia ianao androany tsy ratsy ny vola mikarena, fa ilain'izany ho fampandrosoana ny fiainana an-tany sy ho ampiasaina koa amin'ny fitoriana filazantsara. Fa saingy izao ny famindrampon'Andriamanitra no ambony lavitra noho izany. Aleo mahantra manana ny famindrampon'Andriamanitra tahaka ny Lazarosy izay nijalina rary teo amin'ny vavahadin'ny mpanan-karena. Tsy izay manan-karena hivela ny famindrampon'Andriamanitra ka ho atsipy any amin'ny helo. Kehitriny manatona an'i Jesosy fa mbola misokatra ny lanitra, vonina handray ianao izy. Hoy izy hoe izay manatona tsy mba misy laviko mihitsy hamindra fo aminao anay izy. Amen.